itsy angatahana ny hevitro tsy misy tokony anontaniana momba n'izany satria amiko dia malalaka mpitsara amin'ny fandiniana ny raharaha eo ampelantanany. Tsy tokony hipetraka akory ny fanontaniana amin'ny fiantohan'ny filohan'ny repoblika ny fahaleovatenany fitsarana. Efa voalaza ao amin'ny andininy fa 7 ny lalam-panorenany zany, saingy aza adonoina fa tsy tompona andraikitra irery ny filohan'ny repoblika fa hotrony ny filan-kevitry ny mpitsara na ny CSM zay manana didiko hitandro ny ason'ny fitsarana. Zao ny voalaza ao amin'io andininy voalazako teo io, ny filohan'ny repoblika no miantoka ny fahaleovatenan'ny fitsarana. Amin'izany izy dia ampiny ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara na le hoe CSM, Conseil supérieur de la magistrature, zay ratsa mangaika miandraikitra ny fiarovana na hoe organe de sauvegarde, ny fitantanana ny fiainan'ny mpiasa na hoe gestion de carrière sy ny famaizana ny mpitsara. Miisa 220 no mpikambana ao amin'io CSM io, ary ny 20 amin'ireo dia mpitsara avokoa, ary ny 40 aza dia fidin'ireo mpitsara rehetra mpikambana na ataontsika hoe élu zany. Mbola tsy nanatrika ny fivorian'io CSM io ka mahakasika na fanendrena na affectation ny mpitsara ny filoham-pirenena na nanome toromarika na baiko mahakasika an'izany. Zay ny amin'indry fa Noraisin'ny mpiasan'ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola tamin'ny fomba ofisialy Ramatoa Andriambololona Vonintsalama Sehenosoa, Minisitra vaovao hitantana izany Ministera izany ny fa 17 volana Jolay lasa teo no nanatanterahana izany rehetra izany. Niompana tamin'ny fanentanana ireo mpiara-miasa aminy ny lahateny izay nataony indrindra ny anohizana ny asa sy ny anarahana ny lalàna misy ao anatin'izany ministera izany. Nanome toromarika ho an'ireo mpiasan'ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola ny Minisitra vaovao Andriambololona Vonintsalama